politika ataony fifidianana araka ny lalam-panorenana hoy ny mpitondra tenin'ny MMM. Tokony hajaina ny lalàna velona eto amin'ny firenena hoy ny maître Rija Rakotomalala, mpitondra tenin'ny Malagasy miara-miaingana ny MMM. Lalàna kosa ny lalam-panorenana kosa dia malaza amin'izao hoe tokony hisy fifidianana amin'ity taona ity. Marina izay fa nitahaka fifidianana milo fotoana araka ny fanarahana ny lalam-panorenana. Rehefa misy ny fifidianana dia tsy maintsy hatrehana ny fifidianana amin'ity taona ity satria izay ny lalam-panorenana fa tsy ho hitsakitsahana kosa indray ny lalam-panorenana ohatran'ny hitsakitsahana an'izay didim-pitsarana rehetra mivoaka na navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny fitsarana avy. Amin'ny mahatonga politika azy, vonona hiatrika izay fifidianana misy eo izy ireo. Nanatrika ny fivoriana tao niaraka tamin'ny Sony nandritra ny fankan-kevitra momba ny lalam-pifidianana izy ireo. Efa naroso ny hevitra ka anjaran'ny mpanatanteraka no mandray fanapahan-kevitra. Nisy radinihana fomba natanterahana ny fivoriana rehetra natrehan'ny antoko politika nisan'izany izahay dia nanisy osikevitra maro dia maro ny antoko politika tamin'ny voro. Iny osikevitra be da be reny niraisina dia nisy nampitaina tany amin'ny fitondrana. Ka tsisy afa-tsy ny fitondrana sy ny député zany solombavam-bahoaka no afaka amin'izao fotoana izao manolotra lalàna hoe izao na zao ny anaovana anazy. Ka rehefa ohatra ka tsy manao an'izay ny gouvernemanta, tsy manao an'izay ny solombavam-bahoaka dia miandra antsika hatreto aloha izany mbola tsisy vaovao dia miandra an'izay toy an'izay tsika dia mananteny izahay fa ho anaraka ny hetaheta amin'ny vahoaka sy ny hetaheta ny antoko politika sy ny hetaheta ny société civile rehetra izay mivorona nandritra ny fotoana lava iny ny lalàna hoentina hampiarana amin'ny fifidianana manaraka ho avy izao. Somary kivikivy ihany anefa ry zareo manoloana ny fomba fiasan'ny solombavam-bahoaka. Betsaka mihitsy ny zavatra hitantsika, hitanareo indrindra fa nareo mpanao gazety momba ny fomba fiasan'ny solombavam-bahoaka. Fa ny hevitra nivoaka rehetra izay naterina tany amin'ny gouvernemanta taorian'ilay fivoriana ireny dia mampiseho ny zavatra iriny ny société civile sy ny antoko politika sy ny anisan'izany koa ny journaliste koa tao amin'ilay fomba tokony anaovana ilay lalam-pifidianana vaovao. Tamin'ny misy mananteny izay fa tsy hijery ny tombontsoa iombonana ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka rehefa andidy sy hanapaka momba n'ilay lalàna vaovao. Nanamarika ity mpanao politika sady mpahay lalàna ity fa tsy isan'ny nantsona teny mahazo arivo ny MMM raha nataony dinika mikasika ny lalam-pifidianana.